Ho anay ato amin'ny Finnish Association for Nature Conservation Madagascar moa dia misy an'ilay tetikasa atao hoe projet manondro ala. Izay misehatra eo amin'ny resaka fanaovana taosarin-tany ny ala eto a Madagascar. Dia efa nisy vokatra azonay zany teo amin'ny resaka taosarin-tany ny ala eto amin'ny faritra humide na hoe ny faritra mando moa zany. Dia ny tena nanaovanay an'ity atrikasa androany ity dia fizarana traikefa eo amin'ny laboratoiran'ny LOFM zany sy ny tetikasa manondro ala eo amin'ny lafiny klasy na hoe sokajinala aty amin'ny alamando. Ny vokatra andrasana dia ny ananana sokajinala somary tovizana zany mba hialana amin'ilay hoe samy manana sokajinala izay ampiasainy nefa ilay ala jerevana ray ihany. Dia ampitovy fomba fijery zany izay eo amin'ilay sokajinala ahafahana manara-maso bebe kokoa ny fivoaran'ny fahasimban'ny ala, faharinganan'ny ala sy ny fiverenan'ny ala na ny régénération zany. Ny ezaka moa zany dia tsy maintsy hoe miezaka mamerina tsika fa arakarak'ilay toerana misy an'ilay ala zany ohatra ny hoe faritra rovana ohatra ny Tilentsidiatsika androany ity teto Matadi zao dia hitanao hoe misy le fiarovana zany dia miamiverina zany n'ilay ala. Raha voatsikaritra zao tery amin'ilay Tsidiatsika teo misy toerana efa avy nandalovan'ny afo taloha dia nanao fiarovana ny zareo tato amin'ny MNP dia miverina mamerim-batana tsikelikely zany ilay ala avy teo.